Vohipeno no district efa roa amby dimampolo nahazo wifi bojo amin'ilay tetikasany fitondram-panjakana hotspot tanterahany ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Dingana vaovao hanatsarana ity tetikasa ity ny fanamorana ny fahazahoan'ireo tanora indrindra ireo tanora mpianatra fa ahafana mampiasa smartphone na finday ahafana mikirakira ny internet. Lemana Elize sy Rodriguez Afmaly. Alefa ato amin'ny lehibe any district zany de izy no amianao an'le telefona manaraka. Enao moa CEG ohatra ny vitsy loatra le tao amin'ny lycée tao. Mbola afaka manome fandrony ako fa izy le ao amin'ny lycée ny azo amena an'le izy. Fanamorana fahazony ankamaroan'ny tanora smartphone na finday ahafahana mikirakira internet no dingana hirosona hitadiavan'ny ministeran'ny posta sy fifandraisan-davitra vahaolana mba hampanjariana ny tetikasa fametrahana hotspot na wifi bojo manirana ny Madagasikara. Hevitra teraka teto Vohipeno. Hita le hotspot fa mandeha fa misy sakana ho an'ireo tanorantsika de le sakana tsy inona koa fa mividy le atao hoe smartphone. De andinika zany ny ministera miaraka amiko hoe ahoana no mba ahafahana ohatra hoe asiana fiara-miasa amin'ny district eto mba mety eo mametraka smartphone efatra na tablety efatra sy telo mba ahafahany misitraka sy mianatra amin'izay amin'ny internet zay. Renivohitra ny distrika faharoa amby dimampolo nahazo wifi bojo na wifi gratuit amin'ny tetikasa hotspot i Vohipeno. Nampahafantarin'ny ministra mivantana ny mpianatra ny CEG sy lycée teto an-toerana zany hamborisihana azy ireo ho tia karokaroka amin'ny fandavorariana fianarana. Mba manana exposé nareo na science naturelle na tsy fatako na resaka dissertation afaka koa nareo mitady ao anatin'ny internet. Zany zavatra tena tiantsika atao mba hampisondrotra antsika eo amin'ny lafin'ny fianarana.